Izay ny mahakasika ny taranja baolina lavalava fa hivadika amin'ny taranja baolina kitra indray isika manomboka eto. Resaka mikasika ny fidina ny tompon-dakan'i Madagasikara na ny THB Champions League izay nitanterahana tany Mahajanga teto Antananarivo, tany Fianaratsoa, tany Toamasina, nidingana voalohany amin'ny fidina ny tompon-dakan'i Madagasikara izay ka isan'ny narahan'ny fandarana mahery ny tany Mahajanga izay nitanterahana ny 12 volana Aogositra teo ka hatramin'ny faraky amby 20 ny volana Aogositra. Ekipa enina moa no nifaninana tany Mahajanga ka tafavoaka iatrika andihana faharoa tamin'izany ny Fossa Junior, ny FC Joel ary ny Jetomata. Hofitinina aminao ao anatin'ity fanadihadiana ity izay dingana voalohany nitanterahana tany Mahajanga izay. Taorin'ireo lalao dimy natao teto Mahajanga nandritra ny dingana voalohany amin'ny fiadina ny tompon-dakan'i Madagasikara dia tafavoaka iatrika ny dingana faharoa ny ekipan'ny Fossa Junior solitena ny Liginy Boeny sy ny FC Joel solitena ny Liginy Sava ary ny Jetomata avy any ny Liginy Tasy. Raha ny fizotry ny faninanana tamin'ny ankapobeny teto Mahajanga dia ny Fossa Junior no tanany larana voalohany izay nanana isa 12, fandresena efatra no azony tamin'ireo lalao 5 vita ary faharesena iray. Natombo eo amin'ny baolina tafiditra ny Fossa Junior ka izay no nametraka azy eo amin'ny larana voalohany nanoloana ny FC Joel. Larana faharoa arak'izany ny FC Joel izay manana isa 12, fandresena efatra sy faharesena iray. Saingy resin'ny Fossa teo amin'ny isan'ny baolina tafiditra no nametraka azy eo amin'ny larana faharoa. Tafita midingana manaraka ihany koa ny Jetomata izay nanana isa 10, fandresena 3 sy faharesena iray ary aty sahala iray. Na dia voasangana azy ny ekipan'ny Jetomata no niatrika izao fiadina ny tompon-dakan'i Madagasikara izao dia tsy nitsanga menatra nanoloana ireo ekipa goavana teto Mahajanga nandritra iny dingana voalohany amin'ny fanitsanana iny. Eny raha ny famotinana izay zavatra vita teto zany dia enjana ny lalao zany. Surtout zany ny anay zany mbola be da be ilay bandy kely mbola tsy niatrika an'izany hoe championnat national zany dia enjakenjana ihany le gérer an'le 5 match successifs zany. Surtout hoe zay zany tena marina nanao tao Fossa dia tonga dia Joel zany hoe tonga dia mafy be indroa sesy dia teo zany nareraka an'le bandy fa miaritra aloha niady le bakely sady sorana an'Andriamanitra moa zaho fa izy no nanome anay ny fidirana amin'ny fiakarana amin'ny dingana manaraka. Ahoana ny toyany? Ny fanomanana ny toyany indrindra tena enjakenjana ny toyany zany mafimafy kokoa noho iny satria mafimafy kokoa zany ny ady atrehana satria efa adesera mafimafy daholo no tafakatra dia tena tsy maintsy memana mafy. Mbola betsaka ny lesoka tokony amboarina hoy ny amin'ny dingana faharoa hoy ny mpanazatra. Mbola misy iray volana eo hanarenana izany.
mafy ny lalao kosa itiana mpilalao ny Jetmata saingy milina manomana mafy amin'ny dingana faharoa. Tanan'ilay lalao moa tena mafy satria mbola maro nay samba vao nanao championnat Madagasikara zany ary tena mafy taminay koa no niona tamin'ireo ekipa anankiroa henjana be taty sady nisesy ilay match dia hita hoe nitambesatra mihitsy ilay havizananay vao vita zany. Nisy fiantraikany teo aminareo zay teo amin'ny lalao sy ny teo amin'ny teo batana indrindra ny hafanana teto Mahajanga zay. Misy tokoa satria mbola tsy zatra be da be tsy zatra be da be koa ilay bandy kely mbola tsy tena ao anaty famatorana dia mino angamba fa mety mandeha miadana eo. Manao ahoana ny fiomanana ny dingana manaraka? Ezaka hanao arak'izay vita arak'izay tratra satria hita hoe miakatra dingana manaraka izy dia mafy koa ny adversaire. Tanjona ho an'ny Jetmata amin'ity fandraisana anjara voalohany ity no tafiditra ho isan'ireo ekipa efatra hiatrika ny poule des as.